lova sopriska zava-mandeha. Assistante comptable ny atelier Vatolahy. Atelier Vatolahy dia entreprise mpanao resaka momba ny béton armé. Béton armé izay zavatra vita amina le béton armé zavatra vita amin'ny ciment, fer, gravé en fasque, dia manao vita béton koa izay béton indray zavatra vita amin'ny ciment, fasque, gravion na gravionnette mitambatra. Izany hoe pavé autobloquant, bus lehibe, bus kely, brique écologique, parpaing, claustra, bassin CM sy bassin PM. Manao sceptique koa nefa sur commande, dia manao vazy PM sy vazy lehibe afaka manao izay rehefa izay ilain'ny client. Samy mpiasa ato moa eo amin'ny roapolo eo izahay. Nangataka famatsim-bola tamin'ny fiariana izahay nanaovanay masina brique. Dia isaoranay manokana moa izany ny fitondrana sy ny programa fiariana namatry an'izay vola izay.